izay ny eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana fa tontolon'ny fitrandrana kosa indray nanambara ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny ministeran'ny arenakibon'ny tany sy ny solika fa tokony raisina ho lesona ireny itizatisa mikasika ny fitrandrana arenakibon'ny tany ireny anarenana ny lesoka mba ho kitry faharany toekarena ny sihatra fitrandrana arenakibon'ny tany eto Madagasikara. Misy tokoa ny olana izay mety ateraky ny fitrandrahana arenakibon'ny tany toy ny mitranga tany Soamamanina raha ny fanamariana izay netiny ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny arenakibon'ny tany Selosolika ny maraina teo teny Afandrinomby. Ny olana voalohany indrindra dia ny olana ara-piarahamonina. Ny olana manaraka dia ny politika. Satria dia rehefa tombotombo ho an'ny mpanao politika no misarika ny olana ara-piarahamonina iny dia alefa amin'izay ny tsao, ny lainga, ny fanenjehana, ny fanasoketana satria lalaovina amin'izay ilay vahoaka izay efa manana olana ara-piarahamonina dia ifandrohitana amin'ny resaka politika. Fa izay rehetrarehetra izay indrisy mantsy fa lasa olana toekarena. Mikasika ny raharaha ao Soamamanina manokana dia voalaza fa mitony fandraisana andraikitra efa nataon'ny ministera anohizana ny fifanantonana sy fifampiresahana atongavana tsy ela amin'ny latabatra boribory hifanankalozan-kevitra sy andravonana izay rehetra mbola mipetraka ho sakany. No antitra anteriny izy ireo fa tsy midika ho fivarotana tanindrazana akory ny fiaraha-miombonantoka amin'ny vahiny. Mahavita tena ve isika malagasy? Vitantsika malagasy ve no mijanona eto amin'ny teny nosy tsy mampiditra nizaniza iditsika ny varavarana dia itsika ihany no hitrandraka ny arenakibon'ny tany arak'izay fahaizantsika sy eo ampelantantsika. Vitantsika malagasy ve zany fanontaniana mipetraka? Ka raha miantsontsika vahiny izay efa manana traikefa, efa manjatso taona ny talohantsika ny kirakira zany arenakibon'ny tany zany, efa mahalala ny kojakoja rehetra momba an'izany, raha miantso an'ireo vahin'ireo ve isika dia midika izany fa mivarotra tanindrazana. Tsy misy mivarotra tanindrazana izany rehefa miresaka fitrandrahana arenakibon'ny tany. Ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny arenakibon'ny tany sy ny solika dia manao antsoavy mba ampitsarana izay endrika korotana rehetra mikasika ny fitrandrahana ny arenakibon'ny tany ka samy anaja ampahatonina ny fifanarahana rehetra natao mandra-pahatonga ny fotoana iarahana manapa-kevitra araky ny tranga tsirairay avy izay atao anatin'ny mangarahara tanteraka.